taitra sady kivikivina ka betsahan'olona mbola nahita tazana indray any madame Lalatina Rakotondrazafy teny avoloha nandritra ny fanendrena ministra vaovao mandrafitra ny gouvernementany Tsaik Christian ankehitriny. Tsy izy irery ihany anefa na anaitra ny maro ihany koa nahitana tazana ny ben'ny tanàna Naina Ndretjitohaina nandritra ny fanendrena ministra vaovao mandrafitra ny gouvernementa vaovao ity. Anisany nanamarika ny fanendrena ministra vaovao tamin'ny ity taona ity dia ny nahitana ny tovolahy vao 20 taona monja dia efa voantso tamin'ny fanendrena ministra vaovao andrafitra ny gouvernementa amin'ny ity fitondrany Tsaik Christian sy Andry Nirina Rajoelina ity. Ndao ary tanisaintsika ireo ministra mandrafitra ny gouvernementan'ny Tsaik Christian vaovao. Araka ny lahateny izay nataony Andriamatofiloha Andry Rajoelina dia miisa 500 mahery ny isan'ireo izay nanatitra dossier teny ampelantanan'ny Premier Ministre Tsaik Christian sy Filoha Andry Nirina Rajoelina. Fa ireto ihany no voafantina tao anatin'izany. Ny ministry ny fiarovam-pirenena vaovao dia i Generaly Saivelo Lalamonja Delphin. Ministry ny rarambahiny dia i Ramatoa Rasata Rafaravavy Tafika. Ministry ny fitsarana sady mpitahiry ny tombokasem-panjakana dia mbola i Ramatoa Randriamanantenasoa Landimbolatina. Efa ministry ny fitsarana teo aloha mbola voatazona soamantsara ny toerany satria niasa mafy izy nanome certificat de nationalité an'i Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Ny ministry ny fitsinjaram-pahefana sy fanajariana ny tany dia Andriamatoa Naina Ndretjitohaina. Ben'ny tanàna Antananarivo no nafantarany maro azy fa ankehitriny dia lasa ministry ny fitsinjaram-pahefana sy fanajariana ny tany. Ny ao amin'ny ministry ny toe-karena Ramatoa Rindra Hasimbelo Rabarnirina Arson. Ministry ny aditany sy fitsinjaram-pahefana dia i Andriamatoa Tokely Justin. Ministry ny filaminam-bahoaka dia i CGP Rakotoarimanana Erilala. Ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra dia Andriamatoa Razafindravay Edgar. Ministry ny fambolena sy ny fiompiana dia i Andriamatoa Ratoarjona Rakotoarisolo. Ministry ny fampianarana ambony dia i Andriamatoa Razafiarson Andriamanantena. Ministry ny fanabeazam-pirenena Ramatoa Saondrary Malala Marie Michel. Ito ary ilay nandrasany maro dia i Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy. Izy no lasa ministry ny fampianarana sy ny fampiofanana ara-teknika. Azo lazaina fa nody ventiny ihany ny rano nantsakainy. Ministry ny fahasalamam-bahoaka Profesora Andriamanantany Zely. Ministry ny ponina sy firaisan-kina Ramatoa Fomendraza Aingo Eliste. Ministry ny fizahan-tany sy ny asan-tanana dia i Andriamatoa Joely Randria Manandranto. Ministry ny fampiroboroboana ny haitao arakajy mirindra sy ny postra sy ny fifandraisan-davitra dia i Andriamatoa Tahina Razafindrama. Ny eo amin'ny ministra ny angovo kosa dia i Andriamatoa Jean-Baptiste Olivier. Ministry ny asa vaventy dia i Kolonely Andriamanatrena Ndriamiaja Liva. Ministry ny fitaterana Andriamatoa Valérie Ramonja Velo. Ny ao amin'ny ministry ny asa sy ny fampananana asa kosa dia i Ramatoa Razafikaboana Hanitra. Lasa ministry ny rano sy ny fahadiovana sy fidiovana kosa i Andriamatoa Ravokatra Fidiniaina. Ny ao amin'ny ministry ny jono dia Andriamatoa Mahatanty Paulbert. Ny ao amin'ny ministry ny arenan-kibontany sy ny loharan-karena stratégique dia Andriamatoa Rakotomalala Herindrainy Olivier.
Ministry ny serasera sy ny kolontsaina dia i Andriamatoa Augustin Andriamananoro. Anisan'ny nanao aintsy ny zavatra ny arovana nyity fitondrana ity mba tsy hiongana. Nodiventiny ny ranon'antsakaina. Ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa André Hadja Risampa. Ny ao amin'ny ministry ny tontolo iainana dia Andriamatoa Max Fontaine, izay anisan'ny tena zandriny indrindra tamin'ireo ministra voatendry ireo. Vao 20 taona monja dia efa lasa ministry ny tontolo iainana sahady. Ny ao amin'ny sekretera-panjakana mandidiny zandarmaria am-pirenena dia i generaly Rakotondrazaka Andria Tsarafara. Ary izay ihany koa no mamarana ny listre ireo ministra vaovao mandrafitra ny gouvernement Antsay Christian sy Andry Nirina Rajoelina amin'ity 5 taona manaraka ity. Mariana fa tena entitra dia tena entitra i Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny fanendrena ministra tamin'ity indray mitoraka ity. Tsy maintsy naka olona diplômé, manana mari-pahaizana ambony sy efa manana traikefa amin'ny asa izay sahany ny fanendrena ministra tamin'ity. Tsy vitan'izay ihany no tanterahany filoha Andry Rajoelina ny teny izay nataony hoe tsy maintsy manao fianianana eo masom-bahoaka ireo ministra vaovao, ary dia nanao fianianana teo masom-bahoaka ireo ministra voatendry rehetra ireo. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy, minina aho fa hanatanteraka eto anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka malagasy, minina aho fa hanatanteraka ny andraikitra maha-ministra ahy amin'ny asa fampandrosoana ny firenena, ampahamarinana sy ampahamendrehana, tsy hikatsaka afa-tsy ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy, hanao ny ezaka rehetra hanasoa ny vahoaka ary hitombra vokatra aingana sy avy sy tsapahitanana eo amin'ny departemanta izay sahaniko, ary raha tsy tanterako ny asa sy ny fanamby nankina amiko dia metra-pialana avy hatrany aho. Tsy hanao kolikoly ary manaiky fa ho enjehana sy ho ahitsy araky ny lalàna manan-kery raha sanatria manao izany. Ety ampamarana dia zao, anisan'ny nafinaritra sy nampiavaka ny fanendrena ministra tamin'ity taona ity dia ny teny izay voizin'Andriamatoa matetika foana dia hoe mitady olona manam-pahaizana andrafitra ny gouvernemanta izay tantaniny Andriamatoa Tsay Christian mba hanafainganana ny fampandrosoana n'ity Madagasikara malalantsika ity. Fanontaniana ety amin'ny farany dia zao, araka ny teny izay nataon'ny filoha Andry Rajoelina dia ny ministra mandrafitra ny gouvernemanta dia mila olona diplômé, manam-pahaizana ary manana traikefa amin'ny fisahanana ny asany. Takiny izany mba hanafainganana ny fampandrosoana n'ity firenena malalantsika ity. Raha ohatra ka ministra ny mila diplôma mba hanafainganana ny fampandrosoana ary mba manahoana kosa ny olona mpitarika azy ireo tsy ilaina diplôma koa ve mba hanafainganana n'ity fampandrosoana ny Madagasikara malalantsika ity? Anjarantsika mamaly azy ary zay ihany koa ny mamarana ny videontsika androany. Azadino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray.